Salama daholo andao indray raha hotadirina amintsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Sakaraha varira mianadahy apetraka any amin'ny zandary ho fiarovana ny ain'izy ireo. Anjorobe tsy velona handoa vola amin'ny dahalo ny fianakavian'ireo izay niharany fakanan-keriny. Raharaha Mikaelisy Kamindia Mahazo naneho ny heviny isombam-bahoaka ny Toamasina voalohany Andriamatoa Roland Ratsiraka. Makasika ny raharaha mahavitara Silvestre indray dia nilaza Andriamatoa Tokely Justin fa avelao ny fitsarana hanao ny asany. Mouvement Gasikara indray mijoro ho hery fahatelo te hanova ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Ireo no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dindo ny milike ny video antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa amin'ny sisy tagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avetrany tonga de vavany ndawary. Atahorana ny ain'ireo varira no nitranga tsy fandriampahalemana ao amin'ny faritra Tsimao. Tahaka izany izy mianadahy ireto Randrianirina Justin Dolin 12 taona, sy Razafy Malala Lalao Florentine 13 taona, monina ao Betely ambony tany Sakarahaba. Voatery napetraka eny amin'ny tobiny Zandarmaria izy ireo mba fiarovana ny ainy ka nokomandin'ny tomboparitra no miantoka ny fiahina azy mianadahy ireto. Efa nipetraka tao amin'ny zandary ihany moa ry zareo taloha saingy lasanody tany amin'ny ray aman-dreniny. Izao niverina izao indray izy ireo taorian'izay. Midika izany fa tena mbola tsy mijanona ny tranga izay fakana zaza varira amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy iny ary tena manahy mafy ireo varira rehetra manoloana an'izay tranga izay ary mbola tsy tambaholana moa ny amin'izay mandraka teny androany ary maro mametra-panontaniana amin'ilay hoe inona marina moa ny tena ilan'ireo olon-dratsy an'ireo zazavarira ireo ka mahatonga azy ireo alain'olon-dratsy ireo ary tsy vitsy amin'izy ireo no maty mihitsy noho n'izay fakana ankeriny azy ireo izay. Etsy ankilany kosa resaka fakana ankeriny hatrany mbola anatin'ny fanarahan-dia sy ny fikarohana an'ireo dahalo izay mipaka-keriny ny mpitandro ny filaminana any Anjorobe ankehitriny. Raha tsy hivana dia olona 720 mianadahy amin'izao no any am-pelatanan'ireo olon-dratsy. Mbola tsy nahinona vaovao izy ireo. Anisan'izany ilay tao ireo 5 tao Marotsipoy sy 4 mianadahy tao Ambarinakoho komina Bironono miampy an'ireo olona 2 tao amin'ny komina Ambatomanoina ary ireo 3 tao Ampari komina Ambohibaro Vohilena. Fantatra amin'izao fotoana izao fa nanome toromarika ho an'ny vahoaka any amin'ny distrika ity ny tompon'andraikitra. Izany hoe nisy ny fanapahan-kevitra noraisin'ny mpitandro ny filaminana mba hisorohana ny fakanan-keriny. Nampitaina isam-pokotany ilay fampitam-baovao ary narahana famoriam-bahoaka. Voalohany amin'izany ny hoe tsy mahazo mandoa vola any amin'ny dahalo intsony ireo fianakaviana lasipatra na izay niharany fakanan-keriny. Faharoa dia hoe handraisana fepetra ireo olona mividy ny fananan'ireo izay niharany fakanan-keriny. Fahatelo farany kosa ny hoe handraisana fepetra ireo olona izay mampiditra fitaovana entina hanerana an'ireo dahalo. Tsy azo atao izany ny mampindrana fitaovana toy ny hoe mampindrana fiara na moto sy ny sisa entin'ireo fianakaviana tratran'ny fakanan-keriny mba handehanana ifampiraharaha anatirana vola any amin'ireo dahalo. Fa izay manao izany dia raisina ho mpiray-tsi-kombakomba amin'ireo tsy matahotody ireo. Miteraka resabe any an-toerana mba tsy hilazana hoe mampisavoritaka ity toromarika vaovao ity. Tsy manan-tsafidy mantsy ny fianakavian'ireo lasibatra satria ain'olona ny resaka eto. Manoloana izay moa dia mipetraka ihany ny fanontaniana amin'ilay hoe inona marina ny tena manjoy an'io distrikany Anjorobe sy ny manodidina io no mahatonga an'izao fakanan-keriny lava izay tsy misy fiafarany izao. Nefa dia hita fa efa tena manao hainzo-zavatra ny mpitandro ny filaminana mba hamongorana an'izany resaka fakanan-keriny izany fa mbola misy foana mandraka teny androany. Eo amin'ny resaka raharaha Mikaelisy indray nisy ny mpanao gazety izay voasambotra satria ny teny hoe mifaza ry Toamasina. Mifaza ry Toamasina izany ve dia isamoran'olona? Ny delestazy efa isan'andro, tsy misy jiro, tsy misy rano, tsy afaka miasa ny olona. Izany ny tena olana, izany ny tokony hitadiavana vahaolana
fa tsy ny fisamborana olona. Avoay ny mpanao gazetinay, soniavy ny protocole d'accord rehefa tsy mety hanao sonia ianareo noho ny antony maro samihafa dia avelao ilay sambo Mercisips handeha fa azo atao ohatran'io ny fahasalamam-bahoaka. Ianareo no mitondra fanjakana mihitsy no manakorontana amin'ilay fomba fiasa. Mampalahelo ho hiatrany Andriamatoa Roland Ratsiraka raha naneho ny heviny mahakasika an'izay fisamorana ny mpanao gazety avy any Toamasina izay. Etsy andanan'izay nilaza ny heviny Andriamatoa Tokely Justin fa avelao ny fitsarana anao ny asany. Hoy ity filohan'ny teny ity raha nanontaniany mpanao gazety sy ny mahakasika ny solombavam-bahoaka Mahavitara Silvestre izay voafidy tao Vangaindrano ny tenany. Misy ny fisaram-pahefana ka andraikitry ny fahefana mpitsara no manatanteraka izany ho hiatrany ny nambarany. Tamin'ny mbola kandidao ho solombavam-bahoaka moa i Mahavitara Silvestre no nahiditra amponja Vonjomaika tao Antanimora ary isany lany tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izy raha nididizaina voakana CC. Ka noho izany dia miandry an'izay fanapahan-kevitry ny fitsarana izay zany ny mahakasika an'izay raharaha solombavam-bahoaka Mahavitara Silvestre izay voafidy tao Vangaindrano zay mandraky teny androany. Andriamatoa Gasikara Fensoa indray dia nitafa sady nilaza ny heviny tamin'ity herinandro ity. Tsy manana patron fa malalaka tanteraka amin'ny safidy politika ny député Gasikara Fensoa araky ny fanambarana izay nataony tamin'ny omaly maraina iny teny amin'ny Le Pavé Antaninarenina. Tsapa sy hita nefa fa maro ireo mijoro manositra any Gasikara Fensoa. Hijoro hatrany isika na eo aza izany ka tanjona ny fanovana miandalana ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ho hiatrany ny tenany. Mila avadika ho hery ny fanohanana efa nasionareo ahy ka atsangana ny mouvement Gasikara. Mipetraka ho mpampitambatra io ka iantsona ny rehetra na mpomba aniza ianao na miloko inona ianao. Mandray ny rehetra vonona izahay ka nisoa ho an'ny malagasy no tanjona fa tsy hanompolona na antoko na teratany vahiny ho hiatrany Gasikara Fensoa. Araka izany dia mijoro ho hery fahatelo te hanova ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ny mouvement Gasikara. Raha arakin'izay voalazany Gasikara Fensoa izay dia azo lazaina fa tena mahaleo tena tanteraka i Gasikara Fensoa ary tsy tambatra amin'ny antoko politika hafa mihitsy ny tenany raha toa ka hibaiko azy sy ny hanitsy azy amin'izay hitany fa mety hahasoa ny voaka malagasy zay satria ny tanjona ho izy hatrany dia ny tombotsoa ny malagasy sy ny vahoaka malagasy rehetra fa tsy ny tombotsoa ny olomitsy. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne-ntsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa any amin'ny sisy tomatavata gasy. Tompoko lasy tompoko vavy mangasitraka dia mirary soa.